Tsy maintsy hoesorina sy arodana ireo trano miorina ao amin'ny fasana mangatokana fokontany Antany Malandy fa ny fanomezana ny taratasy fampilazana ny fanesorana izy ireo aloha no atao amin'izao fotoana izao. Izay vao miroso amin'ny fandrodanana. Valitafo eo ireo trano tafiditra ao amin'ny fasana mangatokana io raha ny zavatra hita eny an-toerana. Ary nanomboka tamin'ny taona 2024 no efa nipetraka teny an-toerana ireo vahoaka. Manoloana an'io milaza ny antony natongavany teny an-toerana ireo vahoaka monina sy mipetraka eny amin'ny fasana ity. Na enanao tamin'ny 2005 izao aty amin'ny tamin'ino mangatokana asorina fasana fa ho atao Deuxièmeville. De nanomboka tamin'iny efa nambolomboly jusqu'à zay nanao trano ipetraka iamby amin'ny volonay tompoko. Fa zay ndraiky tsy de hoe manantena hoe ho anay tany fa zay zany mila mamboly tsisy petrarana zay ipetraka zay. Olona fa nangala reo fa reo zao mbola tsy nangalaindreo reo tsy maintsy mbola miandry ny tompony foana reo. Raha zay tamin'ny 2005 ohatra hoe nanimba an'io mety efa tsy teto foana zay fa mety efa tonga loloany. Fa zany hoe nohon'ny le hoe efa niala zany ino ambolenay zavatra anaovanay raha. Ary vato mpamokatra reo ka. Reo vato mpamokatra reo de nampamonjenay sisiny. Le mpamokatra, le olo mamokatra. Efa zay magaga, tadinareo mamabe tsisy teto manareo tam'izay teto. Iafatrafatra teto mamabe fa fasina zanany ndraiky ravaviny tamin'ny timbokonazy ty. Rima baba le vita simary nefa vato jiaby eo tsy hita izy reto. Zany magaga zay ary zany natonga zay ohatra ny tosy zany endre mandeha nandalo teto fa zaboko tsy hainareo. Nena fa président nandalo teto zany endre mandeha vadinareo reo teto tam'izay zany teny mbala tsy manao zao nareo tany za tam'izay teny hoe tsy tokony mikitikitiky fasina nareo tiany constitution zany valo teny nataony madaminareo teto tamiko za moa tsy niresaka mihitsy constitution loveny tamin'io de zany ala foana za satria ino antony le za koa mety mavozo satria meziky be ato. Efa nisy ny fandraisana fepetra mivantana nataony lehibe ny fokontany Antany Malandy dia ny fanakanana ny fanorenana trano eny amin'ny fasany Mangatoka. Amin'izao fotoana izao dia nahato sy najanona io fanorenana io. Mbola afaka andevenana ny fasany Mangatoka hatramin'izay ka hatramin'izao ka mila taratasy mazava avy eny amin'ny fokontany Antany Malandy. Mbola malalaka be ny fandevegna ty Mangatoka fa ny zavatra angatahiny de zay mandevigna rehetra de tsy maintsy mandalo amin'ny fokontany Antany Malandy ahafany mandrindra tsara tany ametrahana ny fandevegnana. Mila rindra tsara ny fandevegnana fa tsy hoe le sitrapo hoe agny sy agny fa arindra ny fandevegna eto Mangatoka manomboka izao fokontany Antany Malandy mandrendraikitra azy. Andrasany rehetra izany ny andro sy ny ora anesorana ireo olona ireo ao amin'ny fasana mba ahafahany rehetra mandamina ny sainany amin'ny fisiny avany milevina eny amin'ny fasany Mangatokana.